dia falmiarabantsika tsiraray avy indray a amin'ity lahady fa 7 volana aprily ity a amin'ny alalan'ity horonan-tsary izay anarantsika amin'ny fanompom-pivavahana iarahantsika malala moa ny amin'ny hoe mbola antony tsy afahantsika manao an'izay hoe mifanatry tava izany dia tena hoe malahelo antsika tsiraray avy malahelo an'ilay hoe fiaonana matsiary foana ny epistiliny jaona izay milaza rehefa nanoratra ny epistiliny jaona fahatelo izy dia tena resaka tamin'ny gaio izy dia ny fanatry tava mihitsy ozy izy no tiako fa tsy ny anoratra tsy amin'ny alalan'ny epistily fotsiny dia mino na isika tsiraray avy aza dia manana an'izay faniriana izay dia nefisaorantsika n'Andriamanitra foana nefa ny amin'ny teknôlôjia mandra-pahatonga an'izay hoe fiverenantsika amin'izay hoe afaka miara-miangona mifanatry tava izay dia saorantsika n'Andriamanitra ny amin'ny teknôlôjia tahaka an'izao na Facebook na amin'ny YouTube izany afahantsika mifandray dia lao iaraka nomboka ny fotoana isika dia manentana antsika hatrany andao tena iombom-bavaka andao iaraka hira fiderana isika andao iaraka iaino ny tenin'Andriamanitra isika androany dia maky ahako tokony vaky teny sabotsy izy ity salamy fa 7 dia ny andininy fa 7 izany zany hoe omaly vaky tenitsika omaly izy ity salamo fa 7 andininy fa 7 isaorana ny tompo izay mitondra ny etantsika isan'andro san'andro eny Andriamanitra izay famonjena atsika dia andao zany salamy zany no avelantsika hitarika atsika indray raha iaraka hivavaka isika raha iaraka hira isika dia mamelany zany tenin'Andriamanitra indray anentana atsika tsiraray avy andao isaotra azy isika ilay Andriamanitra mitondra ny etantsika isan'andro san'andro ilay mitondra an'izay mavesatra ilay azontsika hitarainana ilay azontsika amoahantsika ny ao am-potsika rehetra dia andao tena isaotra azy isika ny amin'ny fitiavany ny amin'ny famondram-pony izany eny Andriamanitra izay famonjena atsika hivavaka tsika tompoko Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka Andriamanitra fanahy masina Andriamanitra ny aviany zavatra rehetra Andriamanitra tompony zavatra rehetra Andriamanitra miazona ny zavatra rehetra Andriamanitra mpamonjy anay Andriamanitra mahalala anay manokana dia izahay fiangonanao izay mino ny anaranao mino ny asa-pamonjenao mbola ampifaliana indray ary fantatra hoe no famondram-ponao no afanay miara-miombom-bavaka amin'ny alalan'ity horonan-tsary ity amin'ity androany maraina ity miaraka manaritra fanaty mpisaorana tsy mba azahoanay famonjena fa noho ny famonjena izay efa nomenao anay ary ihany koa afanay matsiaro sy afanay mifantoka amin'ny zava-dehibe indrindra dia tsy izahay fa ianao tsy ho voninahitray fa ho voninahitrao ary tsy ho fiadananay voalohany fa ho fanomezana voninahitra ny anaranao sy ny fitiavanao dia raiso ny saotra raiso ny dera raha hideranao izay amin'ity marainy ity fanainao masina anao ka meno anay tsiraray avy indray amin'isa tokantrano izay manaraka an'izao horonan-tsary izao amin'ity marainy ity dia voninahitra ao anao ray zanaka ary fanahy masina amen dia andao hanimboatsika ny hira fiderana dia andao iarahantsika manao ilay hira hoe anao ny dera ry zanakiny iray firana ao amin'ny FFPM ary andao tsarovantsika hoe tena hoe lehibe anazy ny dera ny Jesosy Kristy ny dera izay efa tonga tetỳ an-tany maty no ny fahotantsika tsangana tamin'ny maty ary zany ny fanantenantsika lehibe indrindra dia andao iaraka hira an'izantsika hoe anao ny dera ry zanakiny iray Manza
tena lehibe tokoa ny andriamanitsika miendrika ny dera tokoa izy a miendrika ny dera jesosy zay tompontsika tompon'izao rehetra zao a mpamonjy atsika de andao tonga de avy hatrany andao toizatsika amin'ny alalan'ny hira fiderana ihany zany a andao indray ataontsika ilay hoe jesosy vato fehizoro ao amin'ny firana fanampiny zany de andao tena mbola anambarysika izy ny vato fehizorontsika izy lay tsy mba miozongozona izy lay tsy azo ampiororona ary satria izy lay tompontsika ny tsy azo ampiororona de sambatra isika zay miantoraka aminy de nao anatin'izay ary andao zay mety tahotritsika rehetra andao jerentsika andao ndia ampifandanjantsika amin'ny alalan'ity hirity hoe jesosy vato fehizoro lay ambaran'le hire fa zavapoana ireny raha hoaritsika amin'ity hira ity de andao iarahantsika mihira avy hatrany ihany ilay hira hoe jesosy vato fehizoro. Jesosy vato fehizoro afatahotrany fo raha ianao no mampijoro sy ankinana tokoa vato fiorenanay Jesosy zanakiny avo vato fialofanay amidratsy te andavo vato azo itokina sady simba mivena afaka ny fahorina ray anamo ekena Jesosy tore olay vato tsy mifetra Jesosy tore olay fehizoro indrindra Jesosy vato fehizoro mampisinda ai fa mandresy ororo manatanjaka fanay ory vato tsara paika say mandray anao ampo de mijoro tsy miraika minonina manjo vato azo itokina sady simba mivena afaka ny fahorina ray anamo ekena Jesosy tore olay vato tsy mifetra Jesosy tore olay fehizoro indrindra vato azo itokina sady simba mivena afaka ny fahorina ray anamo ekena Jesosy tore olay vato tsy mifetra Jesosy tore olay fehizoro indrindra de soratsika an'Andriamanitra ihany zay fahafahatsika manao an'izay ry zay a ndao anana fotoana indray sika tsiraray amin'izao fotoana izao tonga de ndao hiaiky eloka eo anatrehan'Andriamanitra ndao tsarovantsika ny fahotatsika ndao hibebaka isika ary anisan'ny fomba fanaotsika izany zay tokony hoe mitondra fiainana ary mbola mifamindram-pon'Andriamanitra no mahatonga atsika afaka mibebaka romanina toko faharoa de amin'ny resaka mihitsy ny famoram-panahiny fa tsara-panahiny no mitaona atsika hibebaka izany de taona fotoantsika tsiraray avy a amin'ny isa tokantrano a ianao manokana mihitsy aza de ambarao amin'Andriamanitra ny elokao a hifonay aminy a tsoreo anatrehany a
dia mangatahy ihany koa fanafahana avy aminy manoloana ny fahotantsika tsiraray avy. Dia andrina kely ahako dia aorianan'izay dia hitaribavaka antsika ahako manoloana an'izay dia atao ny fahanantena avy hatrany ihany koa isika hoe ny tenin'Andriamanitra dia mampanantena hoe raha miaiky ny fahadisoantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny ilontsika izany. Vavakitsika to Andriamanitra ray ô, Andriamanitra tampitrotra tokoa ianao raha ny fahamarinana, ianao rery ihany no tsy misy petina raha ny fahamasinana, ary ianao ihany koa nefa ilay voasoratra hoe mianjaanja eo imasonao avokoa ny zavatra rehetra, na ny hita maso na ny tsy hita maso, na ny any an'eritreritray, na ny any anatin'ny fonay, na ny nofinofisinay izay tsy misy mahalala dia fantatrao izany, na ny any amin'ny afina ihany koa izay tsisy mahalala dia mbola hitanao izany. Dia miaiky izahay raha io fampanota eo anatrehanao, miombavaka aminay fiangonana amin'ity marain'ity ka miteny hoe mamelany elokany amin'ny fahotanay izay mianjaanja manoloananao. Fanainao masina no aoka atonga anay tena tsy hoe anenina fotsiny fahalala mihitsy hoe halanao ny fahotana, ary rehefa novonjenao izay dia tsy nataonao ankamamy fahotana intsony. Dia afao izay amin'ny fahotana izay malaky mahazo anay, afao izay amin'ny fahotana izay mety hedivanay amin'izao fotoana izao, ary ampahitao ny fanantenana izay anananay ao aminao izahay, ianao tokoa Jesosy no hoe fanandresy, tsy namela ny elokay fotsiny ianao fa fanandresy ny fahotanay, nandresy ny faratsinay. Dia mifanainao masina anao ka meno anay, ahafahanay mandeha amin'ny kery, ahafahanay tsiraray avy mandresy ny fahotanay. Dia saoranay ianao Jesosy satria isan'ny lova, isan'ny fahazonantoka amin'ny famonjena izay nomenao anay fony voaniny izay dia nanomezanao anay ny fanahy masina eo aminay tsiraray avy. Dia voninahitra ho anao Jesosy Kristy Tomponay, lay mifona ao anay mpisolo vava ao anay ihany koa, ary ilay fahazahoanay antoka hoe mamela ny elokainy ray dia noho ny amin'ny rahanao. Misaotra ny amin'ny famelan-keloka, misandrata Jesosy Kristy, isaoranay manokana ianao ny amin'ny asa mpamonjena izay efa vitanao ho anay. Amen. Dia andao arak'izay andao hifantoka amin'izay Jesosy Kristy izay isika tatoato isika dia namaky ny bokin'ny Korintianina voalohany ary anisan'ny zava-dehibe na Korintianina voalohany toko voalohany, Korintianina voalohany toko faharoa dia mamerina antsika foana i Paoly dia miresaka foana hoe fa ohatra hoe Korintianina voalohany toko Korintianina voalohany toko faharoa andininy faharoa izay raha tsy diso dia hoe fa fony teo aminareo dia ninitsy halala afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy vao tamin'ny hazo fijaliana. Dia atao amin'ny alalan'izay no anaovantsika nytirity hoe à jamais il est glorifié, dia atao tena hifantoka amin'ny Jesosy Kristy isika indrindra fa izy vao omby teo amin'ny hazo fijaliana izay maty no fahotantsika, nefa ihany koa tsy hoe maty fotsiny izy fa nalevina izy ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Amin'izao fotoana izao izy dia mifona ho aso anao eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray, dia andao anandratra azy isika tsiraray avy. So
ciel s'est détourné, le Fils de Dieu fut abandonné. Une bataille dans la tombe, une âme fut vaincue, les forces de l'enfer écrasées. Le sol se vit trembler, et la pierre fut roulée. Rien ne vaincra son parfait amour. Et
dia sorantsika n'Andriamanitra n'izay fotoana nafahantsika ny hira ho azy izay a nafahantsika ny arandera azy any izany dia hiditra avy hatrany ako amin'ny filazana mialohan'ny fandarantsika manaraka filazana angamba dia toy ny mazatra voalohany aloha dia tena tiaka sitraka antsika tsiraray avy izay efa nandray anjara tamin'ny alalan'ny fanomezana indrindra ihany koa na tamin'ny asa sosialy aza zay hoe tena ilayntsika amin'izao fotoana izao a manampy an'ireo namantsika ny sasany moa tena hoe namantsika atao amin'ny fiangonana mihitsy zay tena hoe anatin'izay hoe tody fahasahiranana sasany ihany koa nefa anatin'ilay asa sosialy zay ataontsika manodidina nanalakely a ary ho antsika zay mety hoe nanaraka Facebook azy angamany a indrindrina mifandray amin'ny lelia dia misy raha tamin'ireo olona mety hitantsika matetika nytare amin'ny rehefa tonga eto tsika lahady a ray amin'ireo mpangataka eo ambany eo izy a dia nodimandry a dia nisan'ny nandray anjara sika tato amin'ny fiangonana ihany koa nefa nanampiana tao anatin'ny fikarakarana an'izay rehetra olona tena hoe mifanerasera amin'ny taonany maro a tamintsika tsy nodimandry noho n'ilay aretina coronavirus nefany a fa nohon'izay hoe nisy tsy fahasalamana teo aminy a izay dia ankoatran'izay nefa misy ihany koa namantsika tena atao amin'ny fiangonana mihitsy an'izay toy tsy fahasahiranana dia izahantsika foana ny manampy azy ireny izany dia ankoatran'izay fampandehanana ny asan'ny fiangonana ihany koa dia ao anatin'izany dia mankasitraka antsika tsiraray avy dia nefa efa ireo misoratra ireo foana ihany ny numéro a na amin'ny alalan'ny amvola na amin'ny alalan'ny alefatsika any amin'ny compte-ny banque ny Tanacity BNI izany BNI Analakely dia anetanana antsika tsiraray avy hatrany arak'izay fahafahantsika nefany ao anatin'izay sy fahafoizantsika ihany koa ao anatin'izay dia manarak'izay ihany koa dia manentana antsika foana noho ny vaky tenitsika mitoy ihany isika mamarana ny bokin'ny Korintianina voalohany amin'ny ity herinandro ity dia toizatrany ho an'izay manaraka ny testameta taloha dia toizatrany hitantsika ao amin'ny Facebook mivoaka omaly any ny fandaharana amin'ity herinandro ity dia ndao anaraka avy hatransika fandaharana manokana ho an'ny ankizy izany dia isorana manokana tahina zay nanao an'ity horonan-tsary ity manahoana daholo nareo rakizy dia miarahaba ny ray aman-dreny ihany koa tena efa hely tsika tsy niona fa rehefa miona indray tsika dia miresaka ny vaovao rehetra fa zao hianatra tenin'Andriamanitra aloha tsika dia alohan'izay dia hiaraka hivavaka tsika Andriamanitra misaotra anao zay mbola afaka mianatra ny teninao dia mangataka fifatohana aminao izay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Hono rakizy efa nisy olona ve nitantara zavatra hafakely taminareo dia nanahoana tonga dia nino ilay zavatra nitantarainy ve nareo sa ozy izy nareo mandainga angamby iny olona iny ka fa zao ao anaty baiboly dia misy tantara sahala amin'izay tantara tena nitranga izy ity hitantsika ao amin'ny Jaona toko 20 andininy 420 ka hatramin'ny 720 tantaran'i Tomasy izy io ray tamin'ilay 12 lahy mpianatra Jesosy Kristy fa hitanareo mantsy Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra lahatokana rehefa avy ny fatsihana tamin'ny hazo fijaliana izy noho ny fahotantsika izany hoe noho ny ratsy rehetra nataontsika n'Andriamanitra dia maty izy dia nalevina izy avy eo nefa afaka 3 andro dia nitsangana tamin'ny maty izy izany hoe velona indray izy dia niseho tamin'ny mpianany tamin'ny andro voalohany anefa nisehon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany dia tsy teo Tomasy dia rehefa tonga teo zany Tomasy dia nisy mpianatra ny tantara taminy hoe efa nahita ny tompo izahay ny tompo resahany zany eo dia Jesosy Kristy dia Tomasy namaly hoe raha tsy hitako ilay marika nisy an'ilay fantsika namatsihana ny tanan'i Jesosy Kristy dia apetraka eo ny tanako ary apetraka eo amin'ny lany vony koa dia tsy ino 7 andro taty aoriana nefa raha nivory tao anatin'ny trano iray ny mpianatra Jesosy Kristy rehetra izany hoe tao ihany koa Tomasy mihidy mafy tsara daholo ny varavarana rehetra dia inona ozy izy nareo nitranga tafiditra tao an-trano Jesosy Kristy nakeo afovoan'ny mpianatra izy dia niarahaba izy aloha dia niresaka tamin'ny Tomasy hoe apetrao eto ny tananao jereo ny tanako
apetrao eto amin'ny lany vokokoa aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Teo Tomasy voagaga dia nino izy sady niteny hoe tompoko sy Andriamanitra. Jesosy Kristy moa namaly azy avy eo nanao hoe satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Rakizy amin'izao fotoan'izao dia betsaka ny olona ohatran'ny Tomasy, tsy mino raha tsy mahita na tsy mino raha tsy mitsapa. Engany antsika tsy ohatran'ny Tomasy rakizy satria Jesosy Kristy izay resahan'ny Baiboly, izay resahantsika foana ao amin'ny kolongan'i Jesosy, ao am-piangonana, dia tena efa velona tokoa tao aorianany nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ary velona mandrakizay izany hoe tsy ho fanty intsony izy. Faharoa Jesosy Kristy satria izy efa velona dia tena maheno ny resaka rehetra ataontsika, tahaka ny naheno ny resaka Tomasy sy ilay mpianatra hafa niresaka taminy. Tsy voatery hoe vavaka ihany no henony fa henony daholo ny resaka ataontsika rehetra. Ho anareo rakizy ho antsika rehetra, fanontaniana, efa mino an' Jesosy Kristy ve ianao sa mbola ohatran'ny Tomasy? Tadidio raha mbola tsy mino ianao dia afaka mangataka aminy koa mba iny, satria na dia midy daholo raha ny varavaran'ny trano rehetra dia afaka makeo aminao sy mihaino anao Jesosy Kristy, ary koa mamonjy anao amin'ny tsy finoana. Izay rakizy ny amin'iny tantara iny, fa ny tsy enjerintsika dia Jaona 2:7-20 manao hoe hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Mandra-peona daholo rakizy. Dia soratsika ny tahina izay fandarana manokana ho an'ny ankizy kely izay. Raha ny tena izy moa ry havana ho antsika mpiara-mivavaka ato amin'ny tanàna Cité Centre Analakely dia saika hoe anaraka horonan-tsary isika toriteny amin'ny teny anglisy avadika teny gasy fa noho ny lafiny ara-teknika tena niezaka ihany izahay fa tena hita hoe mila fiomanana bebe kokoa dia alefa keto ihany ny atao hoe lien makany amin'izay toriteny izay saika hozaraina tamintsika teto izay avy amin'ny teny anglisy avy amin'ny fianakabiben'ny fiangonana Advance Movement izay misy atsika fiangonana tanà Cité Centre Analakely 67 hectares Artanjombato izany. Dia ho antsika mahay teny anglisy dia mampahery antsika hoe enoy mandraisa fampahirezana avy amin'izany fianakaviam-bentsika fiangonana Advance maneran-tany izany, fa tena nisany mahasoa antsika izany. Fa noho izay hoe antony ara-teknika izay dia izahakano no izahara ny tenin'Andriamanitra amintsika. Dia andao nokatra ny baibolitsika isika avy amin'ny Korintianina voalohany 9 izay vaky tentsika amin'izao ihany, dia ny 14 tapany farany 15 19 no ovakitsika. Ho antsika izay manaraka amin'ny Facebook moa dia anisany andalan-tsoratra masina nampahirezana antsika izy ity tamin'ny alakamisy teo amin'ny Facebook, anisany SMS ihany koa izay nalefa tamin'ny tsiraray avy amintsika tamin'ny alakamisy teo izany vaky tentsika tamin'ny larobia izany. Dia io ihany tiako vakina dia io ny tiako ampahirezana antsika tsiraray avy indray amin'ny alalan'izao horonan-tsary izao zany. Dia maniry Andriamanitra ny ampahery antsika tsiraray avy, Andriamanitra ny iona amintsika tsiraray avy ingan'ilay famonjena izay nomen'Andriamanitra antsika vao maika aza iorena antsika bebe kokoa atonga antsika hitodika amin'Andriamanitra lay tompontsika, Andriamanitra lay raintsika ary azy isika izany. Dia alao vakiko io tenin'Andriamanitra io dia avy eo hiaraka hivavaka isika dia hizaran'izay fampahirezana fohy amintsika izay ahako. Korintianina voalohany 9 tapany 9 tapany farany hatramin'ny 19. Ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany, fa na dia misy aza atao hoe Andriamanitra na any an-danitra na ety an-tany, toy ny misy Andriamanitra maro sy tompo maro, nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany dia ny ray izay niheviany zavatra rehetra ary ho azy isika. Ary iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana atsika ankoho. Alao hivavaka tsika izany. Raha eo misaotranao ny amin'ny teninao
zay mampianatra anay mombanao, tsy vita mampianatra fotsiny ihany koa fa manambaranay ny aminao. Andriamanitra tsy manam-paharoa tokoa ianao, Andriamanitra tokana, Andriamanitra telo izay iray, ary tsy ansainay olombelona foronina izany raha tsy ianao no nanambara, nampafantatra, nampianatra anay izany, ary isan'ny lalana voalohany nofidianao amin'izany dia amin'ny alalan'ny teninao izay vao avy novakinay niaraka teto. Mangataka amin'ny fanainao masina, ampahiratra amin'ny masonay, fanainao masina anova amin'ny fisainanay, fanainao masina ampahiry anay indray amin'ny alalan'izany fahamarinan'ny teninao izany, teny tsy misy kilema ny teninao, ary teny azonay iorenana. Misaotra raha io, misaotra Jesosy io, misaotra fanahy masino. Amen. Ho an'ny akamaroantsika moa izay mpivavaka ao amin'ny fiangonana Tanàna City Centre Analakely, angamba dia mahafantatra hoe ray amin'ireo teneniko hoe anisan'ny andalan-tsoratra masina izay tena tiako indrindra dia ny Romanina toko faray ambin'ny folo andininy fahaenina amby telopolo. Fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao, izy no miazona azy, izy koa no antony, izy any no miamboninahitra. Amen. Rehefa namaiko tamin'ny herinandro ity ny Korintianina voalohany toko 9 io teny am-pandehanana tongotra ako dia mihaino amin'ny écouteur nanao ny boky Korintianina ray manontolo dia rehefa tonga teo amin'ny ampahany io ohatrany janona kely hoe ay bokin'ny Romanina ve za mivakiana zany hoe bokin'ny Korintianina mivakiako nefa ohatrany miverina ilay hevitra misongadina ao amin'ny bokin'ny Romanina. Dia rehefa miverina avy eo tao an-trano dia miverina namaky dia nitady taiza ho aiza moa satria amin'ilay hoe mihaino MP3 ny hainonao dia nitady kay tao amin'io Korintianina voalohany toko 9 io lahy izy. Anisan'ny zavatra ankafizako an'izy io dia maneho ny fahalebiazan'ilay Andriamanitra tompontsika. Ny fahalebiazany ao amin'ilay hoe tsy misy Andriamanitra hafa tsy izy irery ihany. Ary zay ny antony nanotiako mihitsy ilay sehatra iorenana eo moa raha ny tena izy dia miresaka Paoly momba ny amin'ny fanompo-tsampy, ny enaterina amin'ny sampy. Dia ho atenatenany eo nefa ny fomba anambarany Paoly an'izay hevitra manoloana ny hoe finanana ny enany amin'ny sampy sy ny sisa izay dia ohatrany sitominy aloha eny na misy aza ny olona mieritreritra fa misy Andriamanitra hafa, isika mahalala fa tsy misy Andriamanitra hafa. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany dia tsy izy izany falahy Andriamanitra ray izay soratany eo ambony eo hoe niaviany zavatra rehetra, tsisy tompo maro izany fa tompo iray ihany dia tsy iza fa Jesosy izay nahary ny zavatra rehetra. Ary tsy haiko ny amintsika izay mamaky an'io andalan-tsoratra masina io fa ho anahy dia tena mitondra fiononana, mitondra fampahirezana lehibe zany ary mainka aza ohatrany hoe mampite hitsaoka, mampite hiankohoka, mampite hiantoraka amin'Andriamanitra bebe kokoa izay Andriamanitra tompontsika. Ary tsy mirehareha isika sanatrian'izany raha miteny hoe izy irery ihany no Andriamanitsika, tsy mirehareha isika fa malala amin'ny fahamarinan'izany fotsiny hoe tsy misy tokoa Andriamanitra hafa tsisy afa-tsy Andriamanitra tokana ihany. Ary zany no ambaran'io andalan-tsoratra masina io ary miteraka inona amintsika moa zany, inona moa no tokony fiatraikan'izany amintsika tsiraray avy. Ary zay no tiako amerenana ihany ny atao hoe fampahirezana nefa ihany koa mety nataontsika taribavaka tamin'ny alalan'ny afatra kely teto amin'ny Facebook tamin'ny lakamisy farany teo izay tiako amerenana antsika tsiraray avy na hoe averina ampahirezana atsika tsiraray avy amin'ity androany ity. Dia nisan'izany misongadina voalohany ao anatin'izy io dia ilay hoe natao ampitraka atsika izany fahalebiazan'Andriamanitra izany mba hahatonga atsika tsy jery atsika ranay mantsy amin'ny maha olombelona atsika dia ohatrany tsy malala isika afa-tsy ny tontolontsika kely, averiko ny tontolontsika le kelyntsika manodidina atsika, fiboana, tsy ampy ny vola, voasembatsembana ny asa ary tsy hoe sanatrian'izany manao tsinitsinina ny ady lalovantsika isan'andro fa kosa manao tena hoe te hanindrahindra lavitra ny hoe bebe kokoa n'ilay fahalebiazan'ilay Andriamanitra izay hoe izy ny tokony hiodidina amin'ny fiainantsika satria na tiantsika na tsy tiantsika ny zavatra rehetra mihodidina aminy fa tsy mihodidina amin'ny tontolo kelyntsika. Ary zay natao ampitraka atsika izany tenin'Andriamanitra izany hoe mba halalantsika tokoa hoe tsy misy Andriamanitra fa tsy izy irery ihany. Ary zany ary vao maika zany ny tsara ho atsika.
faharoa dia araka ny teneniko ihany koa hoe natao ampaherezana antsika zany fa tsy miodidina amin'ity tenantsika kely ity mitovy amin'ilay voalohany teo hoe natao ampitraka fa faharoa teny hoe mampahery atsika zany satria tsy ty tenantsika ty ny ivon'izao rehetra zao ary misaoran'Andriamanitra fa tsy isika no ivon'izao rehetra zao raha misy ngambany anisan'ny mampalahelo dia ilay endrika mahakristianina zay ndraindray eritreretiny maro antsika hoe za Andriamanitra natao tsy ariavana misy fahamarinana zany fa zay fahamarinana hoe Andriamanitra natao izay voalohany indrindra dia tsy maintsy mivoaka avy amin'ilay hoe za natao ho an'Andriamanitra ho azy ny zavatra rehetra ary raha toy isika tsy mampahery antsika zany hoe nataon'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia ngambany mety ho fadiranovana isika satria na hoelana ho aingana tsy maintsy hitantsika amin'ny fahamarinana hoe tsy natao atsika tsy isika no ivon'izao tontolo izao tsy isika no ivon'Andriamanitra fa isika dia natao hitodika amin'Andriamanitra ary hametraka azy ho ivo inona ny zavatra tsy nikasihan'ny tanan'ny olombelona ka tsy rava inona ny zavatra tsy nikasihan'ny tanan'ny olombelona ka tsy mialoha inona ny zavatra tsy nidiran'ny fahotantsika ka tsy niafara tamin'ny zavatra ratsy isika tsy raharay avy ngamba mahalala enona izao hoe fisian'ny atao hoe arety mandringana zay toa mbola hatreto aloha dia tsy tena mbola hitantsika maro no inona ny fanafana zao ne dia efa mahitantsika ny koa ny hoe voafetra ihany isika ka raha isika ny ivony zavatra rehetra raha ilay Andriamanitra nary atsika dia hoe isika indray no ivony aiza re zay fanantenana amin'izany dikan'izany fampaherezana ho atsika ho a sy ho anao ny mitodika amin'Andriamanitra ary mametraka azy ho ivony zavatra rehetra izy no ivony zavatra rehetra ho a sy ho anao ary zany nefa dia ahitantsika eo amin'ny andalatsoratra masina io fa Andriamanitra lehibe mifeny zavatra rehetra izy tompotokana izy tena hoe izy rery ihany no Andriamanitra mampahery atsika zany satria raha izy tokoa zany raha miodidina amin'ny zavatra rehetra eny mandalo tokoa zao zavatra lovantsika zao ary eny tsy hoe mandalo fotsiny fa hoe voafehany izy mahalala avy hatrany farany ary enina amin'izao raha tsy hoe Andriamanitra hoe tsy voafehany fa mbola vao mitady vahaolana izy dia nahoelana ho aingana tsy maintsy ho hitany vahaolana tsy voafehany avela miseho mandidy sy manapaka ao anatin'izany rehetra zany izy fa miodidina amin'ny voninahiny zany hoe fantatsika fa mamonjy olona izy ao anatin'izany rehetra zany fantatsika fa manatanteraka ny sitrapony izy ao anatin'izany rehetra zany ary tena zay hoe na fatelo farany aza dia ilay zao hoe mampirisika atsika ako miantora aminy mivavah aminy eny azakivy isika mety hoe ka efa niantoraka tamin'ny foana ako engany isika vao maky aza hita hoe zava-dehibe amintsika ny mivavaka amin'Andriamanitra satria fantatsika tsy ilay vavakitsika no inona fa lahy Andriamanitra tokana zay ivavahantsika no inona ny tiako lazaina amin'izany dia hoe izy ilay ivavahantsika ny tena zava-dehibe satria izy no mifeny zavatra rehetra ary izy no mahafantatra atsika izany na ny eo amin'ny andinin'ny fahatelo hoe zay tian'Andriamanitra dia izy no fantany inona moa lazain'izany ry havana afa-tsy hoe izay voavelany elony zay voamariny izy manoloana an'Andriamanitra nohony amin'izy Kristy Jesosy zay maty no fahotantsika teo ambony fijaliana isika no fantatr'Andriamanitra ary Andriamanitra dia fantatsika ao anatin'izany hoe miaino mivavakitsika azotsika antoko izany satria nahoana satria Kristy no mpanalalana amintsika sy amin'Andriamanitra Kristy zay efa maty no fahotantsika eken'Andriamanitra zany fanamarinan'i Kristy Jesosy zany satria izy ilay vahaolana avy amin'Andriamanitra ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotana zao tontolo izao ary tena tia hampahery antsika mivavahatra any amin'ny apetra ho amin'ny fiainantsika tsiraray avy ary tena hoe jereo fa lehibe eo Andriamanitra zay ivavahantsika io jereo fa tena mifeny zavatra rehetra izay Andriamanitra ivavahantsika io ary jereo tsy hoe mifeny zavatra rehetra fotsiny fa fitiavana feny fahatsarana feny famindram-po eo Andriamanitra izay ivavahantsika io dia tiako ihany raha afaka mamerina isika maky an'io andalatsoratra masina ao amin'ny Korintianina 1:9 io dia tiako tsika tena engane ny fanahy masin'Andriamanitra anokatra ny saintsika afahantsika mahita ny fahalehibiazan'Andriamanitra andao anatin'izany afaka tena eo am-ponao mihitsy ianao na ao an-tsainao zay rehetra mombanao dia atao mihitsy hoe tsy tiako miodidina amiko ny fiainana miodidina amin'Andriamanitra ny fiainana tsy tiako zany ivon'ny fiainako Andriamanitra no ivon'ny fiainana ary engany evo maky ary aoka zay rehetra momba iantoraka aminy Korintianina 1:9 andin'ny 4 tapany farany
ary tsy misy andriamanitra afa-tsy iray ihany fa na dia misy aza atao hoe andriamanitra na any an-danitra na ety tany toy ny misy andriamanitra maro sy tompo maro nefa amintsika kosa dia andriamanitra iray ihany dia ny ray izay neviany zavatra rehetra ary ho azy isika ary iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa ho azy any nitera ho azy any voninahitra izy rery amino andriamanitra dao hivavakatsika raha eo hafao amin'ny fitiavany tenanay izahay raha eo hafao amin'ny fahotanay izahay izay mahatonga anay hevitra mahatonga anay ireharena ieboebo eritreritra fa izahay no ivon'izao tontolo izao hafao amin'izany izahay satria fahaverezana izany ny tena fiadanana ny tena fiainana ny tena fahafahana dia ny mahalalanao zay ray ny mahalala ny famonjenao Jesosy Kristy ny mahalala fa tsy misy andriamanitra fa tsy ray ihany dia ianao ray izay nahary ny zavatra rehetra ianao ray izay antony nanamboarana ny zavatra rehetra ianao Kristy Jesosy izay tompony zavatra rehetra dia ampio izay hita fiadanana ao anatin'izany aoka izany hiteraka fahaizana miaina araka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay tsy raray avy ho voninahitra ny anaranao rery ihany ary engany mifanainao masina ameno anay ao anatin'izany saotra ray malalo amen dia hisoratsika n'Andriamanitra izay tenin'Andriamanitra aminao hoe mampirisika atsika sy mampahery atsika izany hoe mahalala an'Andriamanitra isika tsy raray avy dia amerina foana ihany eo atsika izay mahay teny anglisy dia arao jereo ilay horonan-tsary izay alefa eto amintsika eto ihany koa ny liainy izay ina moa izany misy afatra ao ho an'ny fiangonana ao anatin'izay fianakaviambeny advance maneran-tany izay dia tena mampirisika atsika hoe enoy afaka zaraintsika afaka hiainantsika tsy raray avy ihany koa izany dia soratsika n'Andriamanitra dia tia maky ny salamo 7:20 ako amaranantsika ny fiarahantsika mivavaka androany maraina izany dia raha afaka manokatra isika tsy raray avy isa-tokantrano salamo 7:20 manomboka amin'ny andininy voalohany sady sodrano atsika nefa ihany koa sady vavaka ataontsika eo anatrel'Andriamanitra ho fiderahantsika azy izany salamo 7:20 Jehovah ny mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory aho mampandry ahy amin'ny ay maitso izy mitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra izy mamelombelona amin'ny fanahiko izy mitarika ahy amin'ny lala amin'ny fahamarinana noho ny anarana izy eny na dia mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana zaho dia tsy hatahotra ny loza aho fa ianao no amiko ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra ahy mamelatra latabatra eo amin'ny loko eo mason'ny fahavaloko ianao manositra diloilon'ny lohako ianao ny kapokako feno dia feno eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany ary ny fiadanany ho amintsika olona ankasitrahany samy tain'Andriamanitra isika tompoko